Ho aminareo indray ane ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raitsika sy Jesoa Kristy Tompo. Amen. Manangana tanàna vaovao ho azy Andriamanitra. Manangana tanàna vaovao ho azy Andriamanitra. Zany no misongadina mofinainantsika anio ato amin'ny bokin'ny Jeremia 9:30, andininy 9:30 hatramin'ny 40 farany. Andeha ho vakiana amin'ny anaran'i Jesoa manao hoe: Indro, avy ny andro ho Jehova, izay anorenana ity tanàna ity indray ho an'i Jehova. Hatramin'ny tilikambony ananiela ka hatramin'ny vavahady anjorony, ary ny famolaina dia mbola hoenjaniko mahitsy hatreo atapon'ny tendrombohitra Gareba, dia asongadina ho any Goa. Ary ny lohasahapaty sy ny lavenona rehetra sy ny sa rehetra hatramin'ny lohasahandrika Kidrona ka hatramin'ny zoron'ny vavahady soavaly atsinanana, dia ho masina ho an'i Jehova, tsy ongotana na horavana intsony izy mandrakizay. Ray masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Manangana tanàna vaovao ho azy Andriamanitra. Lay Andriamanitra mpanangana, zany no hitantsika eto amin'ity Jeremia 9:30 ity. Ireo vahoaka sasany miarina, very fanantenana, lasa kobabo, dia ampanantenan'Andriamanitra fanorenana vaovao, fanarenana indray, fananganana ny rava. Hitantsika manomboka any amin'ny 1 fa tany sain'Andriamanitra eto ny hatsangana, ho hatsangana indray Efraima, ho hatsangana indray Israely, ho hatsangana indray ny vahoaka Jiosy. Ary eto hitantsika eto fa ho hatsangana indray ny tanànan'i Jerosalema. Tanànan'i Jerosalema lay ho atao arenina ho vaovao indray amin'ny lafiny rehetra sy ny lafiny manontolo amin'ny ity tanàna vaovao ity. Jereo tsara fa voaresaketo amin'ity fanarenana ny tanàna ity, ny fanarenana ny rehetra, ny fanarenana ny tilikambo, fanarenana ny vavahady, fanarenana ny tanàna. Ary ao anatin'izany dia ambara fa ho voakasika na ho arenina ihany koa ny lohasahapaty sy ny lavenona rehetra, ny lohasahandrika Kidrona hatramin'ny vavahady soavaly. Ireo singa ireo dia manambara fa ho hatsahatra amin'izay ny ady izay nampifamono, nampifandramatra, izay nahatonga ny raha andrika, dia ho hatsahatra zany ka hosoloana filaminana sy fandriampahalemana, hisolo fitoniana, tsy hisy intsony ny lohasahapaty izay rehefa ny ady no manjaka dia be ny ringana, be ny maty. Io voaresaketo lohasahandrika Kidrona lay tanàna na lay lohasaha fiadina, kianja fiadina. Voaresaketo ny zoron'ny vavahady soavaly, fitondra miady, ho arenina sy ho avozina ka tsy izany intsony no anjaka fa ny filaminana. Ny faneken'Andriamanitra no entiny anarenana ny tanàna. Ny faneken'Andriamanitra izay tsy miova fa mitsinjo mandrakariva ny olona izay efa nofidiny sy efa vita fanekena taminy. Arak'izany, ity fanarenana vaovao,
ity fanarenana tanàna vaovao de Jerosalema vaovao ity de ambary fa fanarenana tanàna vaovao ho an'Andriamanitra, anjakana izy Andriamanitra ary feno ny fahamasinana izy Andriamanitra. Ho ny voalaza eny amin'ny tapany farany amin'ny 1:7 manao hoe de ho masina ho an'i Jehova izany, tsy hongotana na horavana intsony izy mandrakizay. Rehavako malala ao amin'ny tompo, fomba n'Andriamanitra mihitsy io manangana io manarina indray ny efa rava io. Hitatsika fa efa somary very fanantenana ny mpianatra, efa somary kivy ny mpanaradia an' Jesosy fa rava ny fampianarana, maty ny tompo. Saingy teo Andriamanitra nanangana ny rava, natsangan'Andriamanitra avy tamin'ny toerany maty ny tompontsika, ary de zary lasa manana fahavelomana vaovao indray. Izany fananganana nataon'Andriamanitra tao amin'i Jesosy Kristy zanan'izany koriavana no sary tian'Andriamanitra ho tanterahana amin'ny fiainako sy ny fiainanao, anarenan'Andriamanitra sy ananganan'Andriamanitra zay rava sy nenjera, zay rehetra nidaraboka tamin'ny fiainanao, de ampanantenan'Andriamanitra fananganana indray. Fananganana indray izay anehoan'Andriamanitra fa azy ianao, fananana ianao, tsy hongotana na horavana intsony mandrakizay, fa hialoka kosa ny fahamasinan'izy Andriamanitra. De aoka atoky, aoka hitraka, hibanjina an'ilay Andriamanitra zay mahay manangana ny maty no mahay manangana ihany koa ny rava eo amin'ny fiainanao. Mety potika ny fiarinao, mety nikorosofahana ny fiainan'ny ankohonanao, mety nianjera ny orinasa zay natsanganao, mety misy endrika fahafatesana maro na ara-panahy na ara-tsaina, indrindra ny aranofo eo amin'ny fiainanao. Banjino, todio, lay Jesosy Kristy lay efa natsangan'Andriamanitra no afaka anangana anao koa amin'ny faharavana zay nanjoanao. De mahereza ry havako, mahereza ry fiangonana fa fananan'Andriamanitra tsy ho avotsony mandrakizay ianao. Deo n'Andriamanitra ireriany ny voninahitra. Amen. Ivavaka isika. Tompo misaotra anao zahay, lay Andriamanitra manangana ny maty, manangana ny rava no ijoroanay koa ankehitriny, hitodianay, lay manarina ny fiainanay zay potiky ny fahalovana sy ny fahotana, nefa atsanganao ho velona sy ho vaovao indray. Amin'ity anio ity zay de mitondram-bavaka ireo zay manam-pahoriana rehetra, ireo zay manana ny tsy salama mba hatoky anao Andriamanitra lay mahay ny zavatra rehetra, ary hibanjina ny finoana amin'ny finoana sy ny fanantenana fa ao aminao no misy ny fiainana. De amin'ny anaranao Jesosy nanaovanay izany vavaka izany. Amen.